Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atao anatin'ity fandarana ity dia manonona ny fiadanany hanapaka hanepotsika rehetra tsirairay ihany. Vavaka isika. Misaotranao izay Tompo Ray Masina tsara indrindra, misaotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Tombonandro mbola omenao ny fahasalamana ary indrindra Jesosy ny fotoana tahaka izao ahafahanay mifampizara zavatsoa eo ambany fitsilovana amin'ny alalan'ny teninao. Voninahitra anao Ray Tsitoa ary ny fotoana rehetra dia angatahana feno ny fiasanao mba hitondra vokatra ny amponay tsirairay ihany ary hanokatra ny masom-panahinay ahafahanay misaitsaina sy mandinika ny fahatsaranao ny lalana tokony izoranay manoloana ny famindranay ety amin'ity zao tontolo zao ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohahevitra hitondrantsika famakafakana an'io dia mikasika ny tontolon'ny herisetra sy ny fanolanana. Mba napaka sy manjaka be mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny resaka herisetra sy ny resaka fanolanana. Tsy misy kisary afaka anehoantsika amin'izany fa ny azo ambara sy amezana ny lohahevitra dia hoe asan'ny devolon-tsotro izao. Ny fanahy ratsy no miasa ao ambadik'ireny herisetra sy fanolanana ireny. Izany hoe misy fanahy ratsy tonga mamangy ny olona anankiray. Dia io fanahy ratsy io no miasa manetsika an'ilay olona, manandevo an'ilay olona ary manosika azy ho amin'ny filana anapatra na filana ampanjaka herisetra. Izay ilay fomba fiasan'ny devoly ao anatin'io sehatry ny herisetra sy ny fanolanana io. Izy io dia isan'ny toetra sy natioran'ny devoly fisehoany amin'ny mahadimony azy, ivelany tahaka ny hoe fisolokiana, ivelany tahaka ny hoe fandrekerekena sy ny zavatra be da be isan-karazana. Ary izay dia voafaritra ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 10:10, toko sy 9 efa haitsika rehetra izy ity hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono, andringana, anapotika, andrava, anapatra, herisetra, anolana sy ny sisa rehetra izany izay mety ho endrika ao anatin'izay fanimban'ny devoly izay. Fa izao kosa, hozy Jesosy Kristy, izao ho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny fiainana be dia be. Izay fiainana be da be izay dia mitohy amin'ilay antsoina hoe vokatry ny fanahy ao anatin'ny tontolon'ny fiainana izay, mampiseho an'ilay fiainana Andriamanitra tsy toa tao an-danitra tao, mampiseho an'ilay rindra sy lamina napetraka Andriamanitra tao amin'ny sahanidena, fony mbola tsy ravan'ny demonia, ravan'ny satana, arak'ilay Jaona toko 10:10 tapany voalohany hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono, andringana, anapotika, anapatra araky ny filana sy ny sisa rehetra. Fa i Jesosy Kristy kosa dia avy mba hananantsika fiainana be da be amin'ny alalan'ny don spirituel, amin'ny alalan'ny karazana ministera, amin'ny alalan'ny zavatra ohatran'izany, fiainana be da be, vie éternelle io fiainana be da be io, Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy ny natetỳ tany nampiseho ny fiainana be da be io, izay ilay herin'ny filazantsara. Tatoatrika dia nandre sy nahita ary ny aina mihitsy. Eto dia mamanga manokana amin'ny alalan'ny teny fampionana ho andreo ankohonana victime izany. Misy ny fanolanana, voatsela korintsika dia hoe nisy lehilahy mpitondra, mpitarika, mpiandry amina lehibe anatoby anankiray nanapatra tamina zaza tsy ampitoana. Voatsela ihany koa dia nalaza be mihitsy reny resaka religion catholicisme ary ny papa lehiben'ny katolika romanina mihitsy no ny avoe izany fa nisy ny fanamparana tamina zaza tsy ampitoana ary be da be mihitsy ny zaza
mila onerana selon an'izany ny lalàna satamifehy ny Eglise katolika romanina zay azo manokana. De misy ny fepetra ny raisiny sy ny eritreretiny manokana fa hoe fanoerana tamin'izany tsy de hidirantsika lalina izany, fa etitsika anambarana fa tsy matoritory zany ny demonia, tsy matoritory satana, fa tena miasa be mihitsy izy manimba olona ao anatin'ny tontolon'ny fanolanana io. Ary anisan'ny cible ny satana ao amin'ny tontolon'ny fanolanana io ny zaza madinika. Maninona no kendren'ny satana manokana ny zaza madinika? Misy passage zay miteny any amin'ny Baiboly manao hoe misy passage izay tsy de tadidiko loatra izay miaro ny zon'ny ankizy ny Baiboly de mametraka tsara mihitsy hoe zay ataonareo am'ireo madinika ireo zaza izany. Marina fa hoe misy ny contexte ahafahana mandray an'izay soratra masina izay hoe zay ataonareo am'ireo madinika ireo, zay ihany koa de midika hoe ny olona mahantra, ny olona tsy ampy amin'ny fiarina, ny olona somary ferena, ny olona fa eto ihany koa zany de afaka raisina hoe zay ataonareo am'ireo madinika ireo, zay ataonareo am'ireo zaza ireo de ataonareo amiko ihany koa. Ozy ny soratra masina zay hoe amiko zay de tahaka ny hoe mikasika sy mikendry an'Andriamanitra tsy to, mikendry an' Jesosy Kristy zany ny olona manapatra am'ireny zaza ireny. Ary izay tranga izay anefa dia azo ambara raha ny famakafakana zany amin'ny alalan'ny Baiboly dia tahaka ny hoe esprit ana valifaty zany, vengeance, esprit vengeur ao am-pony satana, fa miasa izy amin'ny alalan'ireny olona ametrahany fanolanana ireny. Ary izay esprit valifaty izay dia ilay esprit nanjerana ny satana tao an-danitra tao, satria nisy toerana mpidera efa fantatsika rehetra izany nomenan'ny satana amin'ny mahampidera azy amin'ny fanasy famarinana tao an-danitra tao, fa noho ilay orgueil tao anatiny, tia voninahitra sy mikendry foana ny trône n'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra, ny seza fiandrianan'Andriamanitra, de nazera n'Andriamanitra tsy toy izy, de mamaly faty izy ety amin'ity zao tontolo zao ity, ety amin'ity tany misy atsika ity, de isan'izay tranga izay ity topika azavaitsika ato ity de tsinona izany fa nyerisetra sy ny fanolanana. Ka arak'ilay andiny soratra masina niraisitsika teo hoe zay ataonareo am'ireo madinika ireo de ataonareo amiko ihany koa, misy Jesosy Kristy, ny dikan'izay de tiany satana foana zany no mikendry an'Andriamanitra, arak'ilay efa nolazaiko teo hoe tao an-danitra tao izy dia mikendry ny trône n'Andriamanitra, fa rehefa nazera tety an-tany izy de tsy mijanona hoe matoritory izy na rendremana, fa miasa foana izy amin'ilay esprit mahademonia azy, de mikendry olona indray izy mikendry tovolahy izy mikendry raim-pianakaviana izy mikendry any dadatoa izy mikendry mpanompon'Andriamanitra izy ho mpanolana afahany mikendry an'Andriamanitra ankolaka amin'ny alalan'ny fanolanana zaza madinika. Lafiny anankiray izay, fijerena anankiray izay famakafakana anankiray izay, fa misy ihany koa ny famakafakana ivelan'izay izay ao anatin'ny lama efa voapetrapetraky satana izay efa farany tatsaina amin'ny mahasatana azy elita maranitsaina ity amin'ity zao tontolo zao ity. Raha mandinika ny tantara isika tany amin'ny tontolon'ny année de lumière tany, révolution française izany, de nisy ny resaka clergé, nisy ny nietsika natondry zareo masonika, ireo olona voasokajy fa ao anatin'ny antsoina hoe manana fahazavan-tsaina, olona manana ny antsoina hoe intelligence miaro hazavana na lumière, de zay no nahatonga n'ilay antsoina hoe siècle de lumière. De ireo olona ireo teo amin'ny sokajim-piarahamonina de renina antsoina hoe philosophe, mathématicien, ireo olona lazaina fa marantsaina teo anivon'ny fiarahamonina zany,
tao amin'ny fikirakirana sy fampandrosoana ny sosiete. Kanefa ny intelligence tao anatin'izy ireo dia inspiration, intelligence nahidin'ny Satana tao anatin'ny fisainan'izy ireo. Maninona no miteny an'izay? Solomon mpanjaka tamin'ny fotoan'androny raha nomen'Andriamanitra tolotsaina sy faranitantsaina tamin'ny fanapahana teo amin'ny mahampanjaka azy, mpanjakan'Israela izany, mpitondra firenena eto ny resaka zany. Tena nanapa-endrena sy fahalalana ny lehilahy tamin'izany. Dia tsy nivoaka foana tamin'ny tontolo fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, na dia nisy fotoana ary izy tafalatsaka tao anatin'ny antsoina hoe faiblesse, resaka vehivavy, aitsika rehetra zany, lafo tamin'ny fitsangajangana lehilahy, ary nisy fotoana ihany koa izy nanompo andriamanin-kafa. Ny vaditsindrano lehilahy, ny karazana maîtresse-ny dia nisy arivo mahery mihitsy. Tena hoe toetra abominable be zany. Fa nipetraka foana ilay toe-pon'ny Solomon hoe manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia atsika rehetra izany nanangana ny tempoly izy. Ary endry izy tamin'ny fanapahana ny firenena Israela, mijanona tamin'ny fampanjakana ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia hoe ary izy lavo nalemy tao anatin'ny faiblesse. Tsara tsindrina izay. Fa ireo olony lumière tao anatin'ny siècle de lumière, ny renaissance ny ane masonika, ireo olona ireo kosa dia ny ampanjaka ny antsoina hoe mondialisation. Point ngeza be tsara jerentsika izay analizy izay. Ampanjaka ny antsoina hoe mondialisation, fanatotoloana. Izay fanatotoloana izay dia midika hoe ity izao tontolo izao ity, Efesianina toko 9:20. Averiko tsara. Solomon mpanjaka teo amin'ny fitondrany, olona nanantsaina, olona intelligent, olona nanapa-endrena. Fa na dia nalemy ara ny lehilahy nanana ny faiblesse, ka nahatonga azy hivady tamina firenekafa isan-karazany, hijangajanga tamina tovovavy maro izay arivo mahery. Baiboly no miteny an'izany. Sy nanaraka andriamanin-kafa niditra tamin'ny resaka idôlatria, dia nijanona foana izy, nisy côté tao am-pony tao, nijanona foana izy tamin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, nampanjaka ny rariny sy ny hitsiny selon ny principe ny Torah biblika ho an'ny firenena Israela. Izay tsy itovizan'ny elita n'izao tontolo izao, izay teraka tao anatin'ny année de lumière, renaissance masonika, arak'ilay nambarako teo. Ny voy ny antsoina hoe mondialisation izay nanomboka tamin'izany vanim-potoana izany, année 1900 sy année 1800. Dia atsika rehetra ny tantara ny fandringanana tao anatin'ny révolution, nisy ny raha mandrika rehetra. Zay dia mitohy amin'ilay sujet atsika hoe herisetra, mitohy amin'ilay sujet atsika fanolanana tao andapa-tao. Nisy izany fanolanana tamina maîtresse, fanolanana tamina mpiasa-tsotra. Vakio ny tantara fa be da be ny témoignage afaka jerentsika amin'izany. Fa inona moa ny zavatra niseho marina tamin'izany année de lumière sy siècle de lumière, renaissance ny era masonika izany. Ry havana, fiatsiny devoly, marantsaina Satana. Mety gagana misika ary metraka fantanino inona ny fandraisan'izany zavatra afakafaka itsika izany amin'ny fanolanana misy amin'izao vanim-potoana izao sy ny herisetra misy amin'izao vanim-potoana izao. Eto dia manipika fa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia volu. Izany hoe ninina sy norafetina ary natsangana no kriena, satria tsy tao an'ny planin'Andriamanitra famoronana tao amin'ny sahany tena ny fanolanana sy ny herisetra arak'ilay Jaona toko 10:10 no resantsika teo. Fetso Satana, satria à l'époque tamin'izany vanim-potoana izany année 1800 1900 taloha kelin'izany dia nisy
ny fifamatorana teo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana, l'église et l'État. Zany hoe tao anatin'ny système empire, ny mpitondra katolika zay nanana ny fahefany sy toteny teo anivon'ny fiarahamonina tamin'izany vanim-potoana izany nanerana ny Eropa sy ny manodidina, dia sady mpitondra fiangonana izy no mpisehatra lafiny ara-politika, lafiny firenena, mpanjaka ihany koa, mpitantana firenena. Izay dia nisy ny hevim-petsy ny démonie tao anatin'izay, satria fatatsika tsara ny any amin'ny bokin'ny Petera hoe ianareo dia fanjakam-pisorona, sady mpanjaka no mpisorona. Tao anatin'izay mihitsy no niditra ny démonie ary nitondra n'ilay esprit herisetra sy fanolanana. Be da be ho ny ohatra amin'izany, ary afaka mijerytsika ao amin'ny internet, ao amin'ny Google, fa tena nisy ny toetra abominable rehetra eo amin'ny sehatra fanolanana fotsiny ihany sy herisetra tamin'izany vanim-potoana izany. Ary ny pretra mpisahana fiangonana tamin'izany, ny évêque, ny moine sy ny sisa rehetra au gradé tao andapa tamin'izany vanim-potoana izany, dia nanapatra satria ilay esprit tafiditra tao anatin'izay tontolo ny fifangaroana, fivavahana sy fanjakana, fitantanana fanjakana izay usurpation an'ny satana amin'ilay hoe fanjakam-pisorona ambarany amin'ny bokin'ny Petera. Manaraka tsara isika an'ilay famakafakana. De teo satana araky ny faranita-tsainy, araky ny famakafakatsika ihany zany, tsy mivoana ary tsy mandilatra ny baiboly, dia mitondra n'ilay esprit Jaona 10:15 hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono, andringana, anolana, anapatra sy ny sisa rehetra. Niditra tao anatin'izay satana, dia nametraka izy ny antsoina hoe laïcité de l'État. Zay zany no afetsen'ny satana papikado ny fonosan'ny satana netiny tamin'ny alalan'ireo génération de lumière, teraka tamin'izany ireo mananti-saina nametraka marika teo amin'ny fiarahamonina, tahaka ny hoe fananganana architecture, fananganana pont, fananganana arma, fananganana fitaovana famokarana, ireo génie tamin'izany vanim-potoana rehetrarehetra izany, izay inspiration démoniaka ny intelligence nananan'izy ireo, satria izy ireo no nivondrona nandrafitra hoe andao amongana io système fifangaroan'ny fanjakana amina fiangonana religion catholicisme tamin'izany io, dia zareo no nandrombaka ny fitondrana afahany mametraka ny système an-zareo amin'izay mondialisation de izao iainantsika izao. Rava zany izay rafitra izay, satria betsaka ny accusation nentin'izy ireo fa hoe tsy crédible ny fitondrana tamin'izany vanim-potoana izany. De raha tsy jeny fotsiny tsika ny fandripahana ny mpino luthériana à l'époque, ny fandripahana nataon'ny catholicisme à gauche à droite, hatramin'ireny resaka Hutu sy Tutsi tany Rwanda ireny. Isika ve de mieritreritra fa hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny président Rwanda Paul Kagame de miteny hoe ny fiangonana rehetra dia akatona, tsy misy karazam-piangonana afaka mijorojoro n'importe qui zany partout, fa zany tena antsika fa efa misy rafitra masonika ao anatin'izany, ary misy intelligence na olombelona famonoana ny herin'ny filazantsara ao anatin'izany. Ekena fa nisy ny tontolo ambadika tamin'ireny resaka Hutu sy Tutsi ireny, de mialatsina hiteny aty fa ny image katolika zany tao ambadika ireny. Lo tsy hidirantsika lalina, afaka manao recherche amin'izay ianao. Ilazana amintsika zany fa teo anivon'ny herisetra teo amin'ity zao tontolo zao ity dia betsaka ny tiatanan'ny religion tao ambadika ireny. Tsy jery koa tsika ny hoe Daesh,
tany Inde ihany koa ny resaka hindoisme, zareo mpandalan'ny fomban-drazana, fivavahan-drazana, mandripaka izy zany no amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Zany rehetrarehetra zany de lazantsika tontolon'ny religion daholo. Fa izay faiblesse izay mihitsy, izay lacune izay trou izay, miatsambiky ny satana miditra ao anatin'izay de mametraka izy ny hoe paix et sécurité. De hitantsika amin'izay mirafitra misy amin'izao vanim-potoana izao ny hoe ONU, ny UNICEF, ny FMI, ny OTAN sy ny tsy haiko tsony sy ny sisa rehetra milaza azy hoe paix et sécurité. Kanefa mazava be le jaune toko 10 andininy 10 tapany farany hoe izao izy Jesosy Kristy avy mba hananatsika fiainana zasinao hananan'izao tontolo zao fiainana zay vonona andray an'izay fiainana be da be. De mitsambikina ary sika hoe inona ny fandraisan'izany zavatra ny tany saina rehetrarehetra izany amin'izao herisetra sy fanolanana misy. Ohatra hoe eto amin'ny firenena malagasy izao, pasteur lasa manao herisetra mangalatra tolapaty, efa herisetra zany nisy mpibamoana ataoko hoe ambody mitafody zanak'ondry, satria raha tena ao anatin'ny ministera araka ny voasoratra ao amin'ny baiboly avy amin'Andriamanitra marina dia tsy ordination avy any amin'Andriamanitra, tsy autorité avy any amin'Andriamanitra, zany hoe ianao mpitandrina pastora de mandeha mamaky fasana, ianao mpitandrina amina toby anankiray lehibe anampiandry de manolana zazakely amin'ny alalan'ny tanana sy ny sisa rehetra, na pénétration ihany koa, tsy fantako, tsy haiko zay zavatra niseho tany fa mezaka fotsiny manao kisarisary an'ilay adisoana sy ilay faritona zany. Ilazana amintsika zany fa ny ministera nomen'Andriamanitra dia tsy mandeha amin'izay fa mazava be ny ministera nomen'Andriamanitra tsy tota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy de hoe tsy misy hazo tsara mamoa voratsy ary tsy misy hazo ratsy mamoa voatsara, tsy misy hazo hoe io mpitandrina de mamoa fanolanana, tsy misy hazo tsara hoe io lehibe ana toby mpiandry de mamoa herisetra sy fanolanana amin'ny zaza madinika, tsy misy hazo tsara hoe io eveka na pretra na katolika na tsy fantatro na koena sy ny sisa rehetra de manolana zazakely, tsy misy hazo tsara hoe io vadina mpitandrina pentekotista dia manipy rano mangotraka amin'ny efa nisy fotoantsika nilazan'izany teto amina zazavavy anankiray sy ny sisa rehetra, tsy misy hazo tsara mamoa voaratsy, tsy misy hazo ratsy mamoa voatsara. Mazava izay ka ninona zany etikety eton'ny olona anankiray hoe mpitandrina izy, kohenina izy, zao izy sy ny sisa rehetra, de mazava arak'izay soratra masina noraisintsika izay fa ambody mitafody zanak'ondry daholo reny olona rehetrarehetra ireny, satria tsy vokatry ny fanahy no miseho aminazy fa lay vokatra arak'ilay fanahy saromany an'ilay etikety, akanjona lekona, akanjona mpiandry, akanjona pastora, akanjona sy ny sisa rehetra, fampotreny ihany izy rehefa mandeha alalongany tantara, na de mitory teny tahaka an'izao ataoko zao ary izy mamaky baiboly ary izy milaza faminaniana ary izy mandroaka de voly sy demonia arak'izay hetsika ataony izy mitondra rano voasina, mitondra karazana diluile ositra, mitondra zavatra be da be ohatran'izany ary izy tsy afaka usurpena ny herin'Andriamanitra, tsy afaka atao osoka ny fahatsaraan'Andriamanitra, tsy afaka angalarina ny herin'ny filazantsara, any tena baziny io. Ary sika zany de mila misokatra ny masosika amin'ny alalan'ny sivana ataotsika manoloany andreny tranga ireny, voalohany tenin'Andriamanitra, faharoa mahazo tao mihitsy tsika avy any amin'Andriamanitra dia tsy inona izany fa ny don de discernement sy ny sisa rehetra afahantsika mitsilo azy ireny. Amaly amin'izay tsika le hoe inona ny fandraisan'ilay fanazavana lavabe nataotsika fohifohy teo aloha teo amin'ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao. Nisy fotoana ny teny teo hoe zavatra volo, zany hoe voarafitra sy voatefy tsara mihitsy izao société monde iainantsika izao, zay le hoe mondialisation, satria nanomboka tany amin'ny 1800 tany 1900 et quelque dia nisy natao à la portée en tout le monde toy ny resaka GPS son localisation, ny resaka hedge itony, ny resaka fréquence. Raha miresaka fréquence izany tsika dia maka ny toeran'ny fanamasina, satria ny fanamasina
dia mitsoka tahaka ny rivotra tsy fantatsika hoe avaizany alena dia ohatran'izay ihany koa ny fréquence hoe nanomboka 3G 2G 4G efa mandeha amin'ny 5G zao tsika tsy hitatsika hoe avaizany fréquence izany fa mitondra feo ohatrany hoe zany miresaka aminao etsao dia mitondra feo miampita any Madagasikara, mitondra feo miampita any Canada, mitondra feo miampita any Australie. Manerana an'izao tontolo zao mondialisation, misy fréquence miasa ao anatin'izay. Fa za miteny atsika fa efa intelligence avy amin'ny démonie avokoa zany rehetrarehetra izany. Na dia hoe misy point tsara raha hoe fampandrosoana ny fiarahamonina ary izay no asan'ilay elita masonika teraka atao amin'ny année de lumière tahaka ny hoe filozofia historien nambara antsika tary aloha tary mpandrafitra sy mpandrivo ny fiarahamonina, mpandamina ny fiarahamonina ho amin'ny fahatsarana zany. Zay zany no andraisana azy sy nametrahany fiarahamonina azy izao tontolo zao azy amin'ny système hoe mondialisation. Fa ny tena ao ambadika dia ametraka an'ilay fanahy mampiraikiraika sy mandrebireby an'izao taranaka izao. Maninona no miteny an'izany hoe ametraka an'ilay fanahy mampiraikiraiky sy mandrebireby an'izao taranaka izao. Ny baiboly ampiasaitsika taratasy ekena fa misy afaka installena ny application selon an'ilay intelligence an'ilay elita masonika teraka tao anatin'ny siècle de lumière ary manapaka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Zareo ingénieur rehetrarehetra sy ny savant sy ny elita mondial rehetrarehetra manantsaina rehetrarehetra zany ao anatin'izany ny sioniste sy ny sisa rehetra izay ilaitsika na ny mpanoratra ihany koa ary satria reny mpanoratra ireny ihany koa dia mitoucher ny émotion anao sy ny sentiment anao izy dia rehefa azo an'izay dia tonga miraikiraiky anao resaka fanahy daholo zany dia matory ao ianao dia adinonao ny famakiana baiboly, adinonao ny vavaka, adinonao ny fifadikana, adinotsika ny mifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tokony fantohana rehetra. Ohatrohatran'izany ilay famakafakana ampitaina amintsika izay tsy mivoaka foana amin'ny herin'ny filazantsara sy sitrapon'Andriamanitra. Jaona toko faharoa andininy fahatimy ambin'ny folo hoe aza tia izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao aminy fitiavana an'Andriamanitra. Mazava be izay Jaona toko faharoa andininy fahatimy ambin'ny folo izay. Ny zavatra misy anefa amin'izao vanim-potoana izao ary mahatonga ahy indrindra atao anatin'ity famakafakana ity anindro hoe izao zavatra iainantsika izao dia voulu dia ny génération misy amin'izao dia tena tia an'izao tontolo izao. Tia an'izao tontolo izao izy satria voatefy araka ny support numérika vokatra ny vokaran'ilay elita masonika andresantsika teo dia tsy inona izany fa ny YouTube, ny TikTok, ny Twitter, ny Facebook, ny Snapchat, zavatra sy ny sisa rehetra. Dia inona ny fitaizana ao anatin'ireny? Ny fitaizana ao anatin'ireny dia rara be isika vao mahita hoe tontolo ara-pivavahana. Ary zara fa mahazo toerana any anatin'ireny ohatra hoe ny toriteny ohatran'izao, ny fizarana ohatran'izao, ny fizarana tenin'Andriamanitra ary ny algorithme izay epetrak'ireo elita mondial no resantsika teo ary zareo elita masonika teraka tao anatin'ny année de lumière sy ny taranak'izy ireo izay manantsaina ety amin'ity zao tontolo izao ity izay mafisin'ny baiboly ihany koa hoe ny zanak'izao tontolo izao dia manantsaina noho ny zanaky ny mazava, ny zanaky ny soratra masina izany, ny zanaky ny heran'ny filazantsara. Domaine izao tontolo izao izay dia tena hita sy tsapa tokoa ry havana fa manapaka amin'ny génération amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny herin'ny maizina mondialisation. Resaka réalité ny génération amin'izao dia milomano betsaka amin'ny tontolo ny réalité, célébration, être célèbre, tia laza, pila sitraka aman'olona. Nefa hoanao zany baiboly hoe raha mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy ankehitriny va olona milako fitio izy Paoly. Fa raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy. Kanefa ny zaza mambevavy amin'izao, ny génération amin'izao, ny adolescent hatramin'ny adulte
ny olon-dehibe fantatra de hitanareo eny amin'ny vidéo courtsay ireny any amin'ireny story ireny any amin'ny page Facebook tsy misy mifantoka amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra izany, tsy misy mifantoka amin'ny fandalinana ny herin'ny soratra masina izany. Araky ny nambarako teo ihany koa de ny algorithme mihitsy no mifavoriser, ny algorithme amin'ny Facebook intelligence artificielle izany mametraka an'ireny page ireny alohan'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo amin'izany le efipetsin'ny Satana, hitanareo amin'izany lay fomba fiasan'ny démonie amin'ny alalan'ireo elita masonika miresantsika teo teraka tamin'ny année de lumière, ny sambotra fahefana à l'époque tao anatin'ny fifangaroan'ny religion zay mbola asa ny devoly ihany koa. Zany hoe tsika zany tsy alabri mihitsy fa atrany dia efa no fatorany Satana napetrapetra ny planina hoe afaka amin'ity de miditra amin'ity indray ihany koa, tafiditra ao anatin'ny mondialisation isika zao, zay saromany papekado hoe paix et sécurité fa ny ambadika zay nefa dia tontolo fanolanana sy tontolo insécurité. De azagaga isika raha ohatra hoe lavo ny akamaroan'ny ray mpianakaviana, lavo ny tovolahy, lavo ny tovovavy, lavo zao taranaka izao, satria ny zavatra ampahitana ny mpino sy tezana ny mpino de resaka sexisme, resaka sexe, tout tourne autour du sexe, miodikodiny eo amin'ny sexe io daholo. Publicité hitanao amin'ny télé de sexe, tsisy ifandraisana. Ohatra hoe publicité ana sakafo de amin'ny farany olona mifanora fa zany resaka sexe izany, olona mifanoroka, olona mifampitsapatsapa fitaovam-pananahana, zany zavatra hitanao lasy lehilahy, vehivavy sy vehivavy, zany zavatra entin'ny démonie mandrafitra izao taranaka izao. De ny olona moa tsy te halala soratra masina, ny olona tsy te halala baiboly, ny olona tsy te halala ny sitrapon'Andriamanitra, de Deutéronomia toko fahaenina andininy fahadimy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra. Fa ny olona zao taranaka izao dia voatefy ka lasa tia mondialisation, tia amin'izao tontolo zao, lasa scotché amin'ny telefona, scotché amin'ny Facebook, scotché amin'ny Twitter, scotché amin'ny support numérique rehetra, zay support apetraky ny Satana afahany manjony ny olona dépendant, accro ao anatin'ilay esprit izay omeny vahana sy omeny lanja arak'ilay algorithme nresantsika teo, resaka sexe, resaka violence. Raha mandinika tsika ny vidéo malaza anaty Facebook any de MMA, resaka karaté, resaka mifamono, resaka ohatry zany. De azagaga isika surtout ny firenena malagasy zay mahantra dia anjakan'ny fanolanana sy anjakan'ny herisetra. Ry zareo firenena mandroso, Europa, ny Amerikana, ny anglo-saxona sy ny sisa rehetra ao anatin'ny G20, G7, zareo matanjaka indrindra, lofito, 7 tête any amin'ny bokin'ny Apocalypsis Daniel, zany resakitsika zany dia misy zavatra voiziny zareo, ohatra hoe resaka fanolanana fotsiny. Fa any amintsika izy io tena mahery be, matanjaka be, satria les moyens amin'ny mahafirenena mahantra atsika Madagasikara dia mbola tsy miparitaka. Hazavaiko zay. Raha ohatra zao isika mijery aty a France na any Europa, ohatra Allemagne, akoatra Suisse ny sisa rehetra, de autorisé ny fanalan-jasa. Mena soa mihitsy ny zatovy hoe igarde un usage io no sa afaka analana io. De ny médecin zay misoccuper an'ilay vehivavy tena manome amin'ny alalan'ny famelan'ny ray aman-dreny malalaka zany. Misy zany ny karazana hoe fifanekena atao amin'ny ray aman-dreny, de ny ray aman-dreny koa moa efa voatefy amin'ny tontolon'ny mondialisation aty amin'ny tany mandroso, de manaika prendre conscience hoe d'accord fa atsainay ny safidy tena raha ohatra tsy hitazona an'io zazy io lay vehivavy tsy ampitaona, ohatra izany. Efa famonon'olona zany, efa asan'ny Satana izany. Ary zay lay ambaran'ny Jaona toko 10:10 resaka antsika teo.
ivelan'izany ny resaka kapoty a, ivelan'izany ny resaka planine familial ho isika any Madagasikara. Fanitsanandro ny produit isan-karazany zay tsy mampiteraka. Fa ireny rehetrarehetra reny manosika ny olona ho amin'ny filana. Toy ny hoe atao banal le izy, avela alalaka. Ary eo anatin'izany rehetrarehetra zavatra voizina izany sy izany zavatra petraka eo amin'ny système fandridrana fiarahamonina aty amin'ny tany mandroso izany, dia mamonjy kelikely ny conscience maha-olona izay système izay. Mamonjy kelikely n'ilay tahotra an'Andriamanitra ary mampisitaka tanteraka ny zatovo na ny olon-dehibe na isasenao amin'ny fifamatorana sy ny fatahorana ny sitrapon'Andriamanitra izany zavatra resantsika izany. Zany anefa ny zavatra misy aty. Zay le resahako teo hoe aty dia anticiper lay fanolanana. Lalana ihany koa aty dia mahefaika be. Ohatra ianao tratra, raha ohatra hoe za zao efapolo taona mahery ka raha ohatra hoe misy etsika mal placé na acte mihitsy amina zaza tsy ampy za dia miteny aminao fa tsy moramora zany aty ary tena miatra ny lalàna. Tsotra ny any Madagasikara hoe mameme vola kely dia lehibe anatoby de 2 mois sa 4 mois fotsiny moa miaraka amin'ny lamandy. Fa raha ohatra ny hoe manimba sekoly manara-penitra dia tsy fantatro tsy haiko haitsika le izy tsy de tirako lalina zay. Zay le anticipation resahako teo ao anatin'le famakafakatsika daholo zany. Eo ihany koa ny resaka fampianarana mihitsy zany any amin'ny collège dia efa zarina mpino hoe tefena ny sain'ny mpino hoe mena intelligence izy amin'ny resaka firaisana. Atao tsotsotra be zany hoe firaisana alohan'ny fanambady zany tsy misy tahotra tsy henatra intsony ny fampitana lesona amin'izany ary hoe tefena ny sain'ny zaza amin'izany mba hoe anaiky fa fiarahamonina tahaka ny fiainana rehetra ihany zany. Tsika gasy misy barrière be amin'izany. Ary ny filazantsara nefa dia manohatra tanteraka an'izany. Izany lay mondialisation. Finosina papier cadeau hoe fananganana trano tsara tareha, pont, fiara, fitaterana, fanafody, fitsaboana amin'ny aretina, opération IRM, scanner, fitaovana manara-penitra, sy ny sisa rehetra kianja manara-penitra. Mondialisation, papier cadeau daholo reny fa la esprit ao ambadika reny mila isika mitsilo amin'ny herin'ny filazantsara sy ny herin'ny soratra masina. Inona ihany koa ny azo ambara? Aty ihany koa ry havana dia ny tontolon'ny lamody. Tontolon'ny lamody dia mivoy ny antsoina hoe sexisme. Ny mason'ny olona aty dia efa zatra mahita sexe. Zatra mahita an'izany fesse en l'air izany. Presque efa slip sisany anaovan'ny vehivavy rehefa hity ny andro mandehandeha eny. Fa ny olona aty efa zatra satria efa agogo izany. Tia tenena amin'ilay agogo dia mitobaka be, zatra zany ny masony mandeha ho azy. Ny mpivady aty misaratsaraka dia manambady dia divorcé, facile be zany aty. Ka io rivotra io no mitsoka any amintsika amin'ny alalan'ny support numérique. Io rivotra io no mandeha sy tonga manapaka any Madagasikara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao any amin'ny tany andalam-pandrosoana rehetra, ny karazana fesse en l'air rehetra, ny karazana sexisme rehetra, ny karazana seho amin'ny aino manjery, ny publicité rehetra zay tout tourne autour du sexe dia izay misoka eo amin'ny fiarahamonina malagasy sady ny vahoaka malagasy, ny taranaka malagasy ihany koa dia goragora amin'ny fifamatorany amin'Andriamanitra tsoto arak'ilay Deutéronomie toko 4:15 ny vakitsika teo hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny saina dia
vokatry ny fifangaroana araky ny rivotra politika sy ny zavatra miseho fantrana izay voloy napetraka tamin'ny alalan'ny mondialisation démocratie mitsoko amin'ny firenetsika izay mbola afaka resahana mitatra lalina be ihany koa dia lavo ndray mpianakaviana, lavo ny renim-pianakaviana, lavo ny satovo makany amin'ny poule party, ny crèche, ny manao télé-réalité na telefona, manao malaza, manao watawata, miteny ratsy, mampandihy fitombenana sy ny sisa rehetra, zany zavatra rehetrarehetra izany sy mba tanteraka ny fiarahamonina de mirongatra ny herisetra sy ny fanolanana satria mihetsika ary mamaivay be mihitsy ilay filana satria volu araka ny zavatra rehetrarehetra nazavaitsika rehetra teo. Volu satria ilay société mihitsy no mikirakira ary mametraka amin'izany zavatra rehetrarehetra izany mba hisin'ny filanana anatin'ny olona tsiraray ihany ho dépendant amin'izay filana izay izy ho dépendant ho raiky ary ho piaza prédateur amin'ilay esprit tafapetraka sy tafiditra any anatiny ireny olona karazan'olona ireny sy ao anivon'ny société de tonga violent izy mpanimba, tonga mpanolana, mpandrava, mpanapotika, jaune toko 710 zay noresantsika teo, mampalahelo ry havana. Zany rehetrarehetra izany nefa dia fisitahana amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa. Miambena mandrakariva ozany Baiboly miambena mandrakariva fa ny 15 dia mierina tahaka ny leona mitady izay rapany isan'andro. Zay ny azo ambara fa mirahasoa antsika rehetra. Raha misy zany ny fanolanana sy ny herisetra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao eo anivon'ny fiarahamonina dia zany teny amintsika fa zavatra efa voarafitra io, zavatra efa volo io ary satana no mihetsika ao ambadika io fa tsy ny fanan'Andriamanitra. Ka raha teo afaka amin'io isika dia tsy misy afa-tsy ny fanatonana amin'i Jesosy Kristy, tsy misy afa-tsy ny fandraisana ny heriny filazantsara. Ilay esprit manapaka ao anaty eo mihitsy mila miala, mila déloger, mila foana. Ilay esprit anjaona toko 710 hoe mpangalatra tsy avy raha tsy hamono andringana, anolana, anapatra amin'ny herisetra sy ny violence isan-karazany izay miparitaka eraky ny Facebook sy andrafetana ny génération amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ampitombona ny ankizy sy anabeazana ny ankizy amin'ny alalan'ny ainao manjery isan-karazany sy ny société milieu isin'ireny ankizy ireny de tsy maintsy déloger izay esprit zay tsy maintsy ilay esprit an'Andriamanitra tsy to famorona ilay esprit an Jesosy Kristy hoe izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny fiainana be dia be, tsy maintsy izay esprit izay indray no maka toerana déloger ilay esprit an'ny satana jaona toko 710 no fakitsika eto tapany voalohany dia ilay esprit an'Andriamanitra tsy to fiainana be dia be indray no miditra sy manapaka ao amin'ny tenan'olona anankiray dia zay no manapaka amin'ny tenan'olona anankiroa dia manao tache d'huile, manapaka amin'ny firenena anankiray, manapaka amin'ny fiangonana manontolo, manapaka amin'ny vahoaka malagasy zay vao afaka mitetsika hoe Madagasikara any Kristy any Madagasikara. Fa io tsy vita ny resaka hoe laïcité de l'État, tsy vita ny resaka filosofia, tsy vita ny resaka hoe andao iverina amin'ny iverina any Andoharano fa endrena malagasy sy ny sisa rehetra vao mainka mitikizo amin'izany tsika. Raha soatsika rehetra dia tahin Jesosy Kristy amanaraka indray. Sotranao zay tompo ny amin'izay zavatra voambara sy voazara izay. Ny anaranao no sandratra dia anao ny tompo amangy amin'ny firenenay, amangy amin'ny tsiraray ihany koa izay victime ny viol, victime ny herisetra satria ny sekelina velan'ireny dia zava-doza tokoa satria misy ozina ny ampita tao anatin'ireny ary tonga manapaka amin'ny génération après izay efa miandoha amin'ilay tena n'ilay victime. Raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa. Izany ny teninao Jesosy Kristy dia tazominay amin'izay teninao zay ianao ahafahanay manana délivrance sy fahafana antoka sy feno ao aminao Jesosy. Ka nio dia proclameko ny fahafana ho an'izay mangetaheta rehetra sy dia ho afaka ianao tompo mamboatra lalana ho azy ireny ahafahan'izy ireo mahita lalana
ivoahany amin'izay sekel navelany ratra tany aloha rehetra tany tamin'ny alalan'ny violina sy ny herisetra. Ianao ihany koa mamanga ny ankohonana izay mianjady an'izany amin'izao vanim-potoana izao, miantisipe ihany koa tompo raha misy mikasa hiditra amin'izany lamina marikoriko zany. Voninahitra nomenanao raitsitotany alalan'ny fampizarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no nanaovana izany fampizarana izany. Alleluia, amen. Raha soatsika rehetra, Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny, manampy antsika amin'ny ady atrehantsika andavanandro isanandro izay tsy mora, fa anapahan'ny Satana tokoa. Ary zao vanim-potoana izao dia mamparomotra ny Satana satria fatany efa akaiky, fatany fa efa akaiky, fatany fa efa akaiky ny andro amatorana azy. Veloma tompoko.